Tsy afamiala ary tompon'andraikitra voalohany amin'ny mety fahavoazana ahazo ny ponina manodidina ny valan 2000 tsingaira ny ben'ny tanàna ny Mahajanga ankehitriny. Izy ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanadiovana ity lakan-drano lehibe ity. Hatramin'izao fotoana itenenantsika izao, tsy mbola misy ny fanadiovana izay nataony amin'ity lakan-drano ity. Efa misy ihany koa ny vola izay nomeny Union Européenne hoentina hanampiana ny tampon-tanàna ny Mahajanga, hoentina mikarakara ny tanàna ho an'ny ben'ny tanàna ny Mahajanga manokana. Tsy mbola hita hatreto ny fandraisana andraikitra nataony amin'ny filany ireo vahoaka. Maro samihafa ihany koa ny tetikasa izay natolotry ny fokontany teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Tsy misy na raha ny ben'ny tanàna ireo tolotr'asa ireo, fa ireo asa izay anomanana ny fifidianana amin'ny taona 2024 ihany no imaso ny raha ny zavatra hita eto amintsika. Mbola vao miditra amin'ny fotoam-pahavaratra antsika amin'izao fotoana izao, efa saika dobo avokoa ireo faritra iva eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga vokatry ny fahatsentseman'ny valan 2000 tsingaira. Ny kisarisary izay ho hita nefa raha vao hisy ny fahadobona eto amintsika dia hiazakazaka ny ben'ny tanàna sy ireo tariny anome ny fanomezana, nefa tsy misy ny vahaolana izay noentiny mikasika ny famahana olana ho an'ny vahoaka eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga.